avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Orinasa miisa roa toliary no nahitana dingadingana na concombre de mer mampiayay rehefa nataony fizavana taorian'ny fahaverezana dingadingana mataonina maro an'ny orinasa Piopi iray. Ahina olany tamingana ny bibikely miaro ny voly na ny insecte auxiliaire raha mihamafy ny fahapotehan'ny tontolo iainana ankehitriny. Ao inona ambaran'ny teknisianina momba ny fambolena tokony tandrovana ny toeram-ponenan'izy ireny izay miantoka ny fahavelomana ka hampitombo ny isa tsy lany taranaka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona mahery ny 500 no nosamborin'ny polisy Somaly tao fovoan'ny Londres nandritra ny fihetsiketsehana natao hitakina ny fanesorana ny fandrarana ny vondrona Palestine na Action araka ny vaovao avy any an-toerana. Voalaza fa nisy asa fanimbanana ataon'ireo mpikambana ao aminy indrindra teo amin'ny toby iray anatafika anabakabaka no antony nandrarana izany. Ny antsipirian'izay no arahantsika eto anatin'ny fampahalalam-baovao. Androany faharoambe folo ny volana aprily enina amby roapolo sy roa arivo aterina indray ny arahaba tompo kilasy tompo vavy tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Orinasa miisa roa toliary no nahitana dingadingana na concombre de mer mampiayay rehefa nataony fisavana taorian'ny fahaverezana dingadingana amina taonina maro tamina orinasa Piopi iray. Fitrandrahana dingadingana izay voarara ny lalàna satria mbola mikatona nanomboka ny volana janoary 5 amby roapolo sy roa arivo ny fanangonana azy Kaiton Jiatsilavo. Napetraka avy hatrany ny fitoriana taorian'ny fahitana fa dingadingana na concombre de mer manodidina ny 3 taonina no nisy nakantsokosoko tao amin'ny topo fiompin'ny IOT na ny Indian Ocean Trepan, orinasa mpisehatra fototra amin'ny fiompiana dingadingana ara-teknika eto Madagasikara. Rehefa izay, nirosona ny fizavana tampoka nataony ny manam-pahefana amina orinasa miisa roa mpanondrana dingadingana ao toliary. Vokatra antonina maro no sarona ary ahitana karazana dingadingana arovana iraisam-pirenena arovan'ny CITES tao anatin'izany. Ny vokatry ny fitsavana nataon'ireo mpanaramaso no nanamafy fa misy ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fitantanana ny tahiry ho an'ireo orinasa nosavaina ireo. Dingadingana milanja 7,500 kilao no sarona tao amin'ilay orinasa voalohany ka ny 7,700 kilao amin'ireo na ny 5,700 voasokajy mampiaya tanteraka ny fiaviany. Dingadingana mbola frais izay manapirofo ny fisian'ny fividianana vokatra na eo aza ny fandarana tanteraka ny fanangonana dingadingana nanomboka ny voalohan'ny volana janoary 5 amby roapolo sy roa arivo. Dingadingana milanja 3,4 taonina no hita tao amin'ilay orinasa faharoa ka ny ampahany amin'ny tahirin'izy ireo ahina ho mifandray mivantana amin'ny vokatra nanjavona tao amin'ilay orinasa IOT. Ankoatr'izay, nahitana dingadingana karazana penono milanja 4,3,9,20 kilao. Ity dingadingana penono ity izay arovana mafy amin'ny alalan'ny fifanarahana iraisam-pirenena CITES. Manamafy ny fisian'ny tambazotra tsy ara-dalàna, manimba ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana sy ny jony maharitra eto amintsika, ny fandraisana entana halatra, ny fitazonana karazana dingadingana anaty trano fitehirizana, hiaran'ny lalàna ary mahavoasazy ny tranga tahaka izany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanafoanana ny agrément na ny fahazon-dalana iasa, fandoavana onitra goavana amin'ny fanjakana, fanorenana ny fahavoazan'ilay orinasa nakana ireo dingadingana ireo. Eo am-pelantanan'ny mpanao famitorana ny raharaha amin'izao fotoana ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Andrasana hatreto ny vokatry ny fampitahana ny déclaration des stocks natao tamin'ny fiandohan'ny taona sy ny vokatra hita tamin'ity fisavana natao ity. Andrasana ihany koa ny mety ho vokatry ny fanadihadiana rehetra sy ny fanasaziana ireo izay tompona antoka marina eo anatrehan'izany.
Aina olany tamingana ny bibikely miaro ny volona ny insecte auxiliaire raha mihamafy ny fampitehan'ny tontolo iainana ankehitriny. Inona ambarany teknisianina momba ny fambolena. Tokony ho tandrovana ny toeram-ponenan'izy ireny izay miantoka ny fahavelomana ka hampitombo isa tsy lany taranaka. Karina fitiavana no mitondra ny antsiprian'izay. Maridrefy ray maneho ny fahasimbany tontolo iainana ny tsy fahitana firintsony ireny bibikely miaro ny volo sy manatsara ny tany na ny insecte auxiliaire ireny raha ny fanazavan'ny teknisianina momba ny fambolena. Ireo bibikely ireo izay manana anjara asa lehibe amin'ny tontolo ny fanatsarana ny fambolena sy ny tontolo iainana. Ohatra, ireo biby ireo no manampy amin'ny fikarakarana ny fambolena toy ny manondraka na mihinana ireo bibikely hafa izay manimba ny volo. Manampy ihany koa izy ireo amin'ny fanadiovana na ny pollinisation ahatonga ny tany hamokatra bebe kokoa. Tsikaritra amin'izao fotoana fa mihavitsy na tsy tazana firintsony ireny bibikely miaro ny volo ireny. Ny fahasimbany tontolo iainana izay miteraka fahasimbany toeram-ponenana ka mahatonga azy hifindra ny toeran-kafa no antony raha ny fanazavana. Dia io sikla fivelomana io ankoatra ny maha-biolojika azy dia miankina amin'ny tontolo iainana sy ny tontolo toeram-ponenana zany ny velomany. Eo koa ny toetrandro mangatsiaka, mafana, ny orana sy ny maintany. Ny amin'izao fotoana zany izay fiovaovan'ny toetrandro izay anisany. Dia eo koa ny ataontsika ny zanak'olombelona anisany manova sy mampiova zany ny toeram-ponenan'ireny bibikely ireny sy ny toeram-ponenany ahitany sakafo sy ny fampitombo taranaka ilay bibikely. Ka ny ataon'ny zanak'olombelona ohatra hoe mandoro ala, mandoro tanety dia manimba an'ilay toeram-ponenan'ireny bibikely ireny satria mampiova ny toetrandro sy mampiova ny toeram-ponenana zany izay asan'olombelona zay. Dia izay fahafatesandreo zany mahatonga ny fiavitsian'ny ataontsika hoe bibikely ireny raha eny amin'ny toeram-ponenana sy raha manodidina indrindra. Mety ahina ho lany tamingana ireo bibikely miaro amin'ny volo ireo raha mitohy sy hamafy ny fanimban'olona ny tontolo iainana na ihany koa ny famendrahana fanafody simika atao amin'ny volo izay mety hitarika amin'ny fahafatesana na fifindrany amin'ny toeran-kafa manorina vaovao indray. Ny fanaovana zaridaina eny an-tokotany na amin'ny toerana voatokana no isany manome toeram-ponenana ivelomana ka tsy hahalany taranaka azy ireny. Fa lafim-baovao hafa mihitsy tokony ho raisina ho fanarana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny fihenan'ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena hafa. Raha tsy laza fa tsy États-Unis hoy ny mpahay toe-karena. Zava-dehibe ny fanamafisana ny paikady fanondranana amin'ny alalan'ny fitantanana sy fanavana ny vokatra alefa nivelany raha ny fanazavana tsy arasoarvelo. Ny hena manodidina ny 5,5% ny fifanakalozana ara-baritra teo amin'ny Madagasikara sy États-Unis teo anelanelany janoary 2022 sy janoary 2023. Raha tsy aivina, ny tontolon'ny tekstila no mandrafitra ny 20 hatramin'ny 30% ny fanondranana ataon'ny Madagasikara izay miankina ihany koa amin'ny AGOA. Mamokatra mahery ny 5 sira etsy asa eto antoerana fa indrindra mitondra hatrany amin'ny 700 ny arikarena faobe. Raha io tarehy marika maneho fiainana io anefa manasongadina ny fahalemena amin'ny fikoanan-doha amin'ny tsena tokana na vitsy. Nanamafy araka izay ny mpahay toe-karena fa tokony himasony ny fanitarana sy ny fanavahana ny fanondranana vokatra samihafa amaly ny filan'ny tsena any ivelany. Ny zavatra tokony atao aloha zany ankoatran'le hoe fitadiavana tsena vaovao zany dia ny diversification'le textile zany azontsika atao tsara zany manao fanondranana hafa zany noho ilay hoe raha mihena ny exportation ntsika zany hoe mia kely ny vola vahiny miditra dia tsy maintsy mamoaka tsika noho ny antony mbola tsy avitantsika mamokatra eto toerana, tsy maintsy manafatra tsika dia mamoaka vola vahiny. Rehefa miamaro karazana izy dia mety mba mahasehaka n'le fivoakan'ny vola vahiny zany. Dia ankoatr'izay koa moa zany hoe fitadiavana tsena asa iny tena ny eo amin'ny sehatra ny tsy miankina tanteraka mihitsy indray miaraka amin'ny tosika ny fanjakana zany hijerevana tsena hafa anohizana na hijerena tsena hafa amoana hidetavana lalam-bokatra hafa zany. Ankoatra izay, ilaina ihany koa ny fikarohana sy fidirana amin'ny tsena vaovao
ny tsena any Azia, Europe ary ireo firenena afrikanina hafa izay mety ho larana vaovao anohizina ny fanondranana sy ampihenana ny loza ateraky ny fikonan-droa amin'ny firenena iray ho iatran'ny paetoekarena. Mitaky fanatsarana ny kalitaony vokatra, fanarana fenitra iraisam pirenena ary fanamafisana ny fifanarahana arabaritra iraisam pirenena nefa izany. Tokony ho raisina ho fanerana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny fihenan'ny fifanankalozana arabaritra izao. Ilaina ny fametrahana politika mazava sy maharitra, anohanana ny indostria, anatsarana ny tontolon'ny fandrarana ary amporisihana ny famokarana eto an-toerana. Raha tanteraka izany, afaka manamafy ny faharetan'ny toekarena malagasy sy miatrika tsara kokoa ny fiovan'ny tsena maneran-tany i Madagasikara ho iatran'ny paetoekarena. Mila famolavolana ara-politika ny tanora eto Madagasikara. Raha tia hitondra firenena hoy ny teo anivony antoko MFM, raha nanampy ny antso ny filohan'ny fanavaozana amin'ny tokony idiran'ny tanora an-tsehatra amin'ny tontolon'ny politika sy ny fampandrosoana ny firenena. Tanora mahay mitantana no ilain'ny firenena raha ny fanohan-kevitra hatrany. Daniela Minoarso. Manampahaizana sy fahalalana, saingy tsy ampitreka fara-politika ny ankamaroan'ny tanora eto Madagasikara hoy ny teo anivony antoko MFM. Antony tokony hamolavolana ny antoko politika azy ireny raha tiana ny hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Olana itontsika, misy ny mpampiofana sy toeram-panofanana momba ny fanaovana politika, saingy tsy ampiasana araka ny tokony ho izy izany. Antony mahavoatsikera ny ankamaroan'ny mpanao politika hitony toerana. Ny tany fandraisana anjara ny tanora amin'ny politika izay mbola ambany dia ambany ny eto amintsika manokana, indrindra nandritra ny fitondrana teo aloha, noho ny ankamaroan'izy ireo natao fitaovana ka nasiza fotsiny andra ny fanazavana. Fotoana ny fanavozana isika izao, tsy tokony anaiky atao fitaovana intsony fa ndraindraikitra rititra ntsehatra amin'ny raram-pirenena ny tanora ho iatran'ny teo anivony antoko MFM. Ireo tanora ireo zany raha vohiditra anao parti politika dia tsy maintsy hifesy hitadiny zava-misy rehetrarehetra ho an'le parti ireo dia tsy azonareo atao fitaovana zany ny tanora ankehitriny zany mikasika an'izay fa any amin'ny fahaizana aloha zao, any amin'ny fahalalana fa mitraikefa politika ny tsy any aminy. Me ohatra anareo fotsiny vao fitaka ny tanora tamin'ny 2024 satria tanora ny nitondra teo 30 taona mahery, ny mpitondrantsika tamin'izany 4 taona. Dia tena voasarika ny tanora hoe fa mba le dinosaure oka izay, nefa ny expérience ananany tsy ahafahany mitondra firenena. Dia izay zany ny fahavoazana. Dia dian'izao ianareo zany dia tokony mamboatra ny toe-tsaina, mieritreritra hoe ahoana nandraisako anjara amin'ny fampandrosoana, ahoana nandraisako anjara amin'ny fanaovana politika, fa tsy miandry fotsiny eto. Tsy miandry hoe zao indray nofidintsika amin'ny manaraka fa miditra atsehatra mihitsy ny tanora zany amin'izay fotoana izay. Ankoatra ny famolavolana, mila fanovana ihany koa ny fomba fanaovana politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Tsy tokony ireo manambola ihany no manao politika eto an-toerana, fa ireo manana foto-kevitra sy fahaiza-manao ihany koa. Ny antoko politika raha ny tokony ho izy izay tokony hafen'ny lalàna, manana olom-boafidy, fa ihany koa hafen'ny fahatra hatrany amin'ny 570 isan-jato raha ny fanazavana hatrany. Intso ireo fomba tsy mety eo amin'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena, mahatonga ny olana amin'ny asa ho ny syndika sy ny ministra nandritra ny journée bloqué ho fampifondronana ny syndika omaly. Ilaina ny hevitra ireo syndika amin'ny fanatsarana ny kalitao mpampianarana fanampanazavana. Miteraka olana amin'ny fampandehanana ny asan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena matetika ny fahamaroan'ireo fikambanana sy syndika izay efa maherin'ny 30. Noho izany dia tsy maintsy nodiniana ireo olana miverimberina ho amin'ny ministera toy ny fitomboan'ny fikambanana vokatry ny tsy fahafampo, ny fifanolanana ary ny politisation tafahoatra, manimba ny firindran'ny asa sy manokatra lalana ho an'ny fidiran'ny tombontsoa ivelany izany toe-javatra izany, hoy ny ministra nandritra ny journée bloqué omaly. Maro ny olana sedrain'ny ministera ka ny ampiakatra analana izay olana miverimberina eo anivon'ny ministera izay zany no tena tanjona satria ny olana dia tsy fitovikevitra amin'ireo fikambanana, ny tsy fitovikevitra amin'ny syndika fa lasa fahazarana fakatoerana ny fidiran'ny olona ao anatina syndika. Manaraka an'izay ihany koa soavarintsika fa ny tanjona lehibe ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ny fampiakarana ny kalitao mpampianarana izay mampikaikikaiky ny rehetra amin'izao fotoana izao, ka ireo syndika ireo, ireo fikambanana ireo dia maro ary hita fa manana hevitra tena tsara
ahafahana manatsara n'izay kalitao-mpampianaran'izay saingy indraindray lasa mivoana zany zay fomba fijery zay. Sary fahita hatramin'izay ny tsy fitovikevitra eo amin'ny sendika sy ny ministera. Amin'izao fotoana izao ny minisitra no miara-miasa amin'ireo sendika mba hialana amin'ny olana mateti-pitranga io. Tanjona amin'izany ny anamafisana ny firaisan-kina eo amin'ireo sendika sy ny fikambanana izay matetika manana tsy fitovikevitra ka miteraka fifandirana manakana ny fanatanterahana ny fanavaozana. Apetraka ihany koa ny sehatra fifanankalozan-kevitra mahomby sy ananganana viana iombonana ho an'ny rafitra fanabeazana. Fanamby lehibe ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana izay mampanany maro amin'izao fotoana izao. Na dia eo aza ny tsy fitovikevitra dia hita fa manana tolo-kevitra mahasoa ireo sendika sy fikambanana saingy mila ampifanarahana sy arahana viana iombonana izany. Tontolon'ny fampianarana izay atrany feno tapa-bolana izao no namainy tranon'ireo mpianatra teny Ankatso. Manaitra ny tompona andraikitra anafaingana ny fanamboarana izany izy ireo. Mandaro fahasahiranana ihany koa izy ireo noho ny fifindran'ny toerana raha ny fitarainana atrany. Totsiny Rina Tahiry. Mangataka ny hanafainganana ny fanamboarana ilay tranon'ny mpianatra may teny Ankatso ireo mpianatra mipetraka ao aminy amin'izao fotoana izao. Manoloana ny fahasairanan'izy ireo any amin'ny toerana namindrana azy ireo vonjomaika. Zay aloha hatreto mbola ary amin'ny salle de loisir amin'ny Airplis ny lehilahy dia ny vehivavy amin'ny Cité Rose ambony any. Fa zay rehefa atoany dia miverina miambina ny tranona eto sao dia sanatria misy miady trano. Raha ny situation misy ana eto moa zany dia somary sahisairana aloha, sahirana hatreto fa mbola voandroany zareo vao tonga namboatra anazy. Dia mbola sy fantatro hoe aiza ny lohany sy vodina aloha araka izao hitasika zao. Mbola sisy fatombohany zany izy io zao. Raha ny hitasika zao efa tonga aty zareo dia hoe nampanantena namboatra n'ity trano ity. Fa hatramin'izao mbola sy nanomboka. Ny ilainay maika koa zao dia resaka jiro. Ny jironay tokony hafianganana ny famboarana anazy. Eo ampiandrasana ny fanarenana ny trano. Mandray hatrany ireo mitondra tolo-tanana ho fanampiana azy ireo amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ireo mpianatra. Efa nisy ireo voavonana nitondra fanampiana ho azy ireo. Taorian'ny fahamaizana zany zareo dia hita fa somary osaosa kely ihany satria ny ray aman-dren'izy ireo moa dia lavitra any amin'ny faritra any Doly. Ka izay no tena nahatonga ny Mafiem hanampy azy ireo amin'ny maha samby olombelona, izy ireo koa tanora isany hoe ho avin'ny firenena ty izay. Miaina ao anaty fepetra sarotra ny akamaroan'ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité noho ny trano tsy zarizary. Ny tsy fifanarahan'ny fotodrafitrasa amin'ny isan'ny mpianatra ka namanao izay hafany aza ireo tompona andraikitra sarotra ny mandamina. Misy ihany koa ireo sarotra lamina miampy ireo tsy mpianatra intsony mibodo trano ka mahatonga ny olana. Dia ny vavavindray no hoetsika misento vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola sainam-pananjanina tompoko lahy sy tompoko vavy tsy saraka aminay. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco si parfait maro isan-karazany. Jumina avy Europe an'le tegna top. Mina mety amina. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azy an-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azy safidianana tsy tia ny bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaralina fa misy rehefa izay tiany.
bosy teo amin'izay le kify araroty ireo bonus tata amin'ny netweek sy netman mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10 isanjato be zao isaky mividy netweek na mamfamin'ny vola anao tolotra manomboka amin'ny 3 ariary kifeo bébé coucou surf tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi. Tavaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indrantsika amin'izao fotoana izao. Averina hatrany ny araba tompoko lasy tompoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Nesoro ny sefoko tany teo aloha tao andrano manalina voalohany. Ireo jiro mahery ny folo ny fokon'olona eny an-toerana izay natolotra kandida be ny tanàna azy ireo tamin'ny fividianana farany teo hoy ireo mponina. Nolazaina fa ho amboarina kanefa imbolana teoriana tsy hita ny toyany Gabin loa. Nalany se fokotany ireo jiro mpanazavany elakelan-trano teny amin'ny fokotany andrano manalina voalohany rehefa hitany fa irodana ny fitondrana rajoelina tamin'ny volana oktobra 2024 tsy naveriny izany hatramin'izao raha ny fanazavana. Jiro napetaka le kandidata amin'le fividianana be ny tanàna le napetaka le tahina Razavin-Joel zany a na alain'le olon'le fitondrana teo aloha reny le izy a dia tsy naveriny intsony fa lazainy eo amboarina. Ka tokony mba ataken'le olona nametaka azy zany na zay olona akaikikaiky anazy le jiro mba averina satria lasa mipetaka teo le izy natao ohatrany hoe fond fotsiny zay lasa maizina indray ny tanàna amin'izao tsy hisy intsony le jiro maizina be dia le tsy fandriam-pahalemana mitombo be fokotany Andramanalina voaloha zao no misy anay. Maizina ny tanàna mahazo vahana indray ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fitarainana hatrany antony ny takinimponina amerenan'ilay mpitantana ny fokotany teo aloha ireo fitaovana fanampinana tokana ho fananana iombonana ireo. Nangalany le jiro tamin'ny taona lasa iny fa le volana tsy tadidiko teo eo amin'ny 6 mois teo na ohatrohatran'izay ngamba ohatrany hoe simba ngamba lazainy le jiro teo ohatrany tsy lopolopo zay le izy dia alaina dia amboarina le izy nefa tsy le teo amin'le plasy misy anay fa le retsaretsa amin'ny parti mety 3 ngamba sisa no mipetaka nefa ny jiro napetaka tamin'iny efa roapolo mahery ngamba alainy zareo dia namidiny daholo ngamba le izy tsisy miverina amin'le toerana intsony. Olona fantatry hoe olona fitondrana teo aloha le izy le tamin'le fokotany le teo aloha fa tsy le amin'izao niova mantsy ny filohan'ny fokotaninay zao. Manodidina ny roapolo ireo jiro ireo nipetraka teny Andranomanalina voalohany boriboritany voalohany izay fanomezana avy tamin'ny kandida iray nandritra ny fampelezan-kevitry ny fividianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra farany teo tsy misy afa-tsy 3 no najanony ny sefokotany teo aloha raha ny fanazavana trany. Ny 20 isanjato ireo ankizy manana olana amin'ny lalàna dia avy amin'ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena avokoa raha ny tatitra voaray. Maro no antony izany fa anisan'ny fahabangan'ny ray aman-dreny eo amin'ny fitezana tokony ho jereny ny fanjakana manokana ny fampitomboana sy ny fanomezana sehatra ireo mpiasa sosialy ahafahana mitaiza ireo ankizy ivelany famonjana raha ny fanazavana hatrany ny antsiprian'izay. Avy amina olana ara-tsosialy sy ara-ekônomia avokoa ny 20 isanjato ireo ankizy manana olana amin'ny lalàna eto Madagasikara raha ny tatitra voaray. Antony voalohany indrindra ny tsy fahampiny ny fanabeazana ny fantrana anika ny ankizy no lasa mitady vola amelomana ny ankonana amin'ny alalany alabotry sy ny sisa. Anisany antony ihany koa ny fahabangana eo amin'ny ray aman-dreny ohatra ilay reny irery na ilay ray irery sisa no mitaiza ilay zaza. Tsy ampy fanabeazana eo anivony sosialy ny akamaroany reny ankizy reny ankizy avy eny amin'le toerana somary mafanafana dia eny amin'ny toerana mafanafana anisan'ny resaka fa namako ny environnement anisan'ny manabe izay toerana misy anao anisan'ny manabe dia ny toerana mafanafana ny lalànan'ny besandry matetika ny tena misy eny rehefa misy ny olana dia matetika totondry sy ny vavaratsy no moyen hifandaminana dia lasa zay le lasa mitoetra nivondreny tanora reny dia zay no tenako hoe ny sosialy zany anisan'ny mahatonga an'izay ny ara-ekônomika ihany koa satria tsy afaka mifanalavitra tsy afaka mifanary ny ekônomika sy ny sosialy ny ara-ekônomika satria matetika dia ankizy mivoaka avy any amina fianakaviana tena sahirana no matetika tratran'izay deriva zay. Afaka intsy ny ankizy rehefa manao eloka
izy ireo izay lazaina fa ho avy ny firenena ka tsy vahaolana ny famonjana raha ny vanazavana. Eto amintsika mbola tsy voahaja tanteraka ny lalàna laharana fa 24 tsipika 8 tamin'ny 12 ny volana aogositra 24 izay milaza fa tsy ny famonjana irery ihany no afaka tao ho an'ireo ankizy nanao heloka behivavy. Anisan'ny antony izany tsy fahampiany ireo mpiasa sosialy eto amintsika kanefa misy ireo toerana efa manofana ireo tanora ho lasa mpiasa sosialy. Ny gasy ihany no mahalala ny olana ny gasy ka mila omena sehatra manokana izy ireny. Mitana andraikitra lehibe ny fanjakana amin'ny famahana ny olana sosialy voalohany indrindra mba tsy hampirona ireo ankizy amin'ny fanaovana heloka behivavy. Voalohany, ilaina ny fametrahana politika mazava iarovana ny zon'ny ankizy sy isorohana ny fiparitahana ity tranga ity. Tokony ampitomboina ny fidirany ankizy an-tsekoly amin'ny alalan'ny fanomezana fanabeazana maimaim-poana sy fanohanana ireo fianakaviana sahirana. Anisan'izany ny fanampinana ara-tsakafo sy ara-bola ho an'ireo ankizy marefo. Etsy ankilany, ilaina ny fananganana ifitoerana andraisana sy anabeazana indray ireo ankizy eny an-dalambe mba hanomezana azy ireo fiahina sy fanofanana asa ho amin'ny ho avy. Tokony amafisy ny fanjakana ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo fikambanana tsy miankina sy ny mpiara-miombonanto KRS amin'ny pirenena mba ahafahana manatanteraka tetikasa maritra sy mahomby. Farany, zava-dehibe ny fanintanana ny vahoaka amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny ady amin'ny fahantrana izay fototry ny olana. Azo ny mampikony any vetivety indraisika eo anatin'ity fampalalambavao manaraka ity. Misedra olana ireo mponina ao amin'ny distrika ny mampikony sy ny manodidina noho ny tsy fahampiany ny toeram-pitsaboana. Voatery mandany vola sy very fotoana miakatra ny mahajangy izy ireo rehefa sedra fahasarotana ao mampikony izay misy hôpitaly vaovao vita efa antaonany maro fa tsy mbola miasa hatramin'izao. Ny antsiprian'izay. Tsy ampy tsy mahavaly ny filanimponina ao amin'ny distrika ny mampikony intsony ny fotodrafitrasa sy ny tolotra ao amin'ny hôpitaly tranaina ao an-toerana. Maro ireo karazana fitsaboana tsy vita ao an-toerana amin'izao fotoana hoy ny ben'ny tanàna. Manana toeram-pitsaboana hafa afaka andraisana sy hitsaboana ny marary ny ao mampikony raha ny fanadihadiana natao. Efa vonona ny fitaovana sy ny olombelona hiasa amin'izany hoy ny fanazavana lehibe ny fari-piadidim-pahasalamana ao amin'ny distrika ny mampikony tamin'ny mpanao gazety. Efa feno ihany koa ny fepetra notakina tamin'ny komina toy ny jiro sy ny sisa hoy kosa ny fanazavany ben'ny tanàna antony antsony ity farany ireo tompon'andraikitra voakasika hanokatra io hôpitaly vaovao io. Maro moa zany ny parametra misy fa fahitavako azy zany io zavatra tokony efa afaka ampiasaina. Ny jiro aminazy io efa tonga eo amin'ny fotony hôpitaly. Raha misokatra io marobe ny olana voavaha ohatra olidy fruit tokony andeha Majunga afaka ividianany vahoaka fanafody mampihegny fahasahiranana ny omponiny ao an-tanàna magnodidiny district ny mampikony Port Berger agny manerinery na sy ny tariny ny fisiany zavatra. Raha voaresaka misy fandidiana zany ao mampikony dia raha voasarotsarotra dia efa tsy maintsy mandeha agny Majunga na mandeha agny privé. Eritrereto nefa ny frais spécial mandeha Majunga 3 millions 4 millions 3 millions 4 millions FMG na 800 000 ariary zay tokony vidianana fanafody ve dia mbola lanigny amin'nefa misy zavatra tokony vitany hôpitaly manara-penitra resaka fandidiana tsotsotra tokony zay vitany reharehan'izao fitondrana zao raha ohatra ka misokatra io satria tagnatin'ny firy taona le fitondrana teo aloha tsy navitana lokatra azy efa amin'ny phase finition tsika zao sokoa faran'izay haingana ary ny tombony zany dia zao. Tsy ao mampikony ihany fa amahany olana ao manerinerina sy ny manodidina ary ny tapany atsimo ny distrikany Port Berger ihany koa ny fisokafana zany toeram-pitsaboana izany. Dia maresaka iresan'ny pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona n'izao fampahalalam-baovao izao isorony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mba ame fotoananao an'ny rampitso indray veloma tompoko.
mina mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao salamatomoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a de mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy vous a présenté ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.